mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahantsika niaraka malala tratrety sabotsy fa 20 ny volana May ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Genesis toko faha 170, Genesis toko faha 170, andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 70. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Koa ankehitriny aoka Farao izaha lehilahy manan-tsaina sady endrika hanendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka hanao izany Farao ary aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamory ny ampahadimy ny vokatry ny tany Egipta amin'ny taonjina 7. Ary aoka izy ireo hanangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara ho avy ireo ka hamory vary be amin'ny anaran'ny Farao ho fihinana ny amin'ny tanana maro ka aoka hitahiry izany izy. Ary aoka izany hanina izany ho tehirizina ao amin'ny tany ho amin'ny 7 taona mosareny izay ho tonga amin'ny tany Egipta mba tsy ho simba ny sary ny tany. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany dia hoe Farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary koa Farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantaran'Andriamanitra anao zanadrehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no anapaka ny ato tranoko ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy no ianao. Iray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola anatin'ny fotoana hipanjina aloha hevitra ny momba ny fampaherezan'ny fanahy masina mosika riavana ity herinandro ity mandritra ny volana May rahateo moa zany raha pitso rahateo koa ny Pentekosta izay ahatsiarovantsika ny filatsahan'ny fanahy masina. Raha mamaky ny bokin'ny Isaiatsika dia mahatsiaro manokana na ny saotra masina mihitsy ary mahatsiaro fa anankiray ireo toetra mampiavaka ny fanahy masina ny fahendrena. Amin'ireo toetra 7 mampiavaka ny fanahy masina ny fahendrena. Ny fanahy masina dia fanahy ny fahendrena, tsy hoe fanahy mitondra fahendrena ihany fa fanahy ny fahendrena. Raha ohatra ka jerena ny fakany teny hoe fahendrena amin'ny teny Grika, Sofia fantatry ny ankamaroantsika rehetra, dia tsy dia tena hoe Sofia, tsy hoe ny Sofia eny akory no antsoina hoe fahendrena ao amin'ny saotra masina. Fa misy teny anankiroa amin'ny ataontsika hoe mahazatra ny Grika izay nanovozana moa zany ny toe-tsaina manodidina ny saotra masina testamenta vaovao. Dia misy karazana fahendrena roa. Ny fahendrena iray dia ny atao hoe Sofia ary ny fahendrena iray dia ny atao hoe Phronesis. Samy fahendrena ireo atao amin'ny kolontsaina jiosy. Matetika rehentsika atao amin'ny Baiboly dia ny fahendrena Sofia. Misy eny ny saotra masina ahitana ny hoe Phronesis. Rehefa miteny hoe Sofia ny Grika izay ampiasaintsika ivombolana eo amin'ny testamenta vaovao dia ilay sagesse théorique, izany hoe ilay fahendrena izay ateraky ny fahalalana sy ny fahafantaran-javatra. Fahendrena tovozina amin'ny alalan'ny tamin'izany fotoana izany moa tsy misy hoe université, tsy misy hoe lycée, fa nisy kosa mpampianatra, nisy kosa olon-kendry, nisy kosa olona manan-tsaina dia ilay Sofia dia fahendrena nateraky ny fifandraisana, nateraky ny fahalalana, nateraky ny tsikira aza noraisina avy amin'ireny olon-kendry efa nisy tao amin'ny fiarahamonina ireny. Ny Phronesis kosa dia ilay nataony hoe sagesse pratique, izany hoe ilay fahendrena izay vokatry ny andavanandronao. Mety misy fahendrena ateraky ny fiverimberenan-javatra eo amin'ny fiainanao. Indry ianao dia mahay makatsokevitra hoe rehefa miverimberina izao dia tsy tokony atao tsony fa izao indray tokony atao. Dia izay ilay ataona hoe Phronesis, fahendrena izay ateraky ny lafin'ny pratika tsotra fotsiny izao. Izany hoe
ny fahendrena dia lay Sofia dia mifamatotra amin'ny fahalalana savoir. Ny Phronésis kosa dia mifamatotra amin'ny lafiny fifandraisana amin'ny olombelona, fifandraisana manodidina ary mety ho fifandraisana amin'ny zavaboary. Ny fahaizana mandanjalanja ireo ny tena fahendrena tsara. Zany hoe ny sagesse théorique sy ny sagesse pratique. Ny Sofia sy ny Phronésis zay raha ny kolotsaina grika. Misaotra masina dia matetika ampiasa ny teny hoe Sofia. Ny antony dia satria mametraka ny baiboly, mametraka ny fanamasina ho fahazavan-tsaina izy. Miresaka ny Phronésis ihany izy amin'ny Cyprien sasany misaotra masina fa zay matetika resahana rehefa miteny hoe fahendrena dia lay ateraky ny famakiana ny saotra masina, ateraky ny fiainam-bavaka, ateraky ny fifandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'Andriamanitra teo mazava ho azy. Ny teny grika moa, ny teny latin moa mampiasa ny teny hoe fahendrena avy amin'ny teny hoe sapientia, izay midika hoe farany hita-tsaina, fahaiza manavaka, na koa fahaizana ataontsika koa mety hoe bon sens, fahaizana mijery hoe atsy ny mety, atsy ny tsy mety. Mipetsaka ny famaritana azo amaritana ny hoe fahendrena. Fa ny baiboly dia tsotra sady mazava, ny fanamasina dia mitondra fahendrena. Ny fanamasina dia mitondra fahendrena ao anatin'ny olona. Ary raha toa ka mamaky ny saotra masina tsika koa dia mety betsaka koa ny andro fitony fahendrena, indrindra boky noabolana, ny fanetretena, ny fahatahorana n'Andriamanitra, ny fanajana ny ray aman-dreny, ny fianakaviana. Mesy io nendrika maro samihafa natao hoe fahendrena raha mamaky ny boky noabolana, izay boky mirakitra ny fahendrena isika. Amin'ity mofinaina eto am-piaratanantsika ity dia mazava fa misy lehilahy anankiray antsoina hoe Josefa, izay modely mpahendrena tantarain'ny bokin'ny Genesis. Testamenta taloha moa resahantsika. Ary tenenin'ny bokin'ny Genesis eto manao hoe, tenenin'ny Farao manao hoe enao dia lehilahy endry, enao dia manana ny fanahin'Andriamanitra, noho zany dia enao no ianterana. Reafako ny eto dia misy modely alay tahaka, misy toetra alaitsika tahaka amin'ny Josefa. Josefa zay nitoeran'ny fanahin'Andriamanitra, Josefa zay manana fanan'Andriamanitra dia nanio toetra feno fahendrena. Inona ary no fahendrena azotsika tarafina amin'ny asan'ny fanamasina tamin'ny alalan'i Josefa? Dia misy toetra vitsivitsy iainga aloha tsika amin'ilay nanomboka nipoiran'ny fahafantaran'ny Farao ny mana ny fanahin'Andriamanitra an'i Josefa, ary niainga tamin'ny io fahafantaran'ny Farao ny fahendren'Andriamanitra ataon'i Josefa io ny tantara rehetra. Nanofo Farao. Rehefa nanofo Farao dia tsisy nahay nandika, tsisy nahay namantatra ny hevitry ny nofin'ny Farao. Inona nofin'ny Farao? Hitantsika manomboka any amin'ny toko 9 ka hatramin'ny 15 amin'ny ity toko 7 nanofo Farao dia nofin'ny Farao dia nisy ombivavy 7 matavy nivoaka avy any amin'ny ranon'ny Nily. Ary dia taorian'ny koa dia nisy ombivavy 7 mahi nivoaka avy any amin'ny ranon'ny Nily. Kanjo nohaniny reto ombivavy 7 mahi ny ombivavy 7 matavy. Dia io koa Farao hoe nahita koa saloim-bary 7 izay vokatra tsara, ary iny koa nisy saloim-bary mihitsambo maina sy manify. Dia nohaniny ilay saloim-bary 7 manify sady tsy misy vo, ilay saloim-bary izay misy vo mahavokatra tsara. Dia tsy azon'ny Farao. Mahazatra amin'ny Farao dia ny hoe ahoana moa ny hoe ny mahindra ny mihinana ny matavy. Ny fanohitra mihitsy amin'ny fotom-pisaina mahazatra an'ny Farao zany hoe ny mahindray no mitelona ny matavy, ny vavetindray no mitelona ny mahindray no mitelona. Ny zavatra hitan'ny Farao andavanandro dia ny hoe
ahoana ny lehibe ny tokony mihinana ny kely fa tsy ny kely no itelona ny lehibe aiza koa ny misy hoe de ny ratsy indray no itelona ny tsara fa ny mahazatra de zao ny tsara no nitelona manimba ny tsara ny maharesy fa tsy ny ratsy eto de nofony farao de afavy ahoana ho izy totohitra ny lasa resy ny ratsy ny tsara dia zay natonga ny farao netrehitra antsy ny nofo mahazatra zany ka tsy hain'ireo ombiasy ny farao moa nanazava azy fa dia i Joseph fa ny anazava manao hoe isy ny 7 taona de tsina tsy akory fa lay omby vavy ny omby 7 taona zina de le omby vavy ary isy 7 taona mosarena lay mahi zany hoe isy fotoana 7 taona vokatra be ary isy 7 taona mosarena dia tsy vitan'izay ihany fa mitadiavana olona hoy Josefa mantsy farao zany hoe eo no nipiola ny fahendreny Josefa ina ny fahendreny Josefa tsy hoe ny fahendrena zay nomen'Andriamanitra any Josefa eto dia tsy hoe fahendrena nahay nametraka olana ihany tsy hoe fahendrena mahay mamantatra ny zavatra hitranga ihany mahay mamantatra ny dikany zavatra hitranga ihany fa nanome vahaolana mandrakariva ny olon-kendry afaka malala dia tsy hoe mpitondra olana fotsiny izy fa mpitondra vahaolana ihany koa satria rehefa ao anatina fivoriana isika rehefa ao anatina zavatsarotra isika de zao be de be ny mpametraka olana be de be ndraindray ny mpametraka olana mpametraka fanontaniana fa izao vitsy ny mitondra vahaolana mora ny mametraka olana fa vitsy ny manome vahaolana zany dia ampianarany Josefa etsika manao hoe ny fiainana de zao ny mpanompon'Andriamanitra de zao tsy hoe mpitondra olana fotsiny izy tsy hoe mahira-tsaina mahita ny olana fotsiny izy fa izao mahira-tsaina koa izy mitondra vahaolana amin'ny filozofia grika mantsy am'ilay resahantsika teo ny hoe sagesse théorique dia zava-dehibe ny hoe famantarana ny olana misy fomba fiteny manao hoe ny olana zay mazava tsara ny olana de zao rehefa mazava tsara de voavaha ny atsasany satria amin'ny filozofia dia zava-dehibe ny fahaizana mametraka olana amin'ny filozofia de zava-dehibe ny fahaizana mametraka fanontaniana ary ndraindray ara tsy mila valiana reny fanontaniana ireny fa ny hoe rehefa mipetraka tsara ny fanontaniana de mazava ny valiny tsy de zay loatra ny antsoina hoe phronesis tsy de zay loatra le fahendrena pratika tsy hoe tsy ampy ny fahafantarana ny olana ny Sofia dia lay manao hoe inona le fototr'olana fa ny phronesis kosa de manao hoe ahoana no ampiarana ilay ny amahana ary lay olana ary zay fahendreny zay ny ananan'i Josefa zay tokony ho ananany kristianina rehefa mivory zay tokony ananany kristianina rehefa miaino anivon'ny fiarahamonina tsy olana tsy faly fa tsy faly mpitondra olana fotsiny na mpitondra olana moa kristianina ve hitondra olana tsy tokony ho zay aloha raha kristianina ny problème mana olana de tokony heritreritra izy fa ny kristianina tsy olana fa vahaolana fa tsy vitany hoe vahaolana izy fa rehefa eo anatrehana olana izy de zao tsy mpitondra olana fotsiny izy tsy mampiseho ny faharanita-tsaina izy ka mahay mametraka olana fotsiny fa tokony maneho ny faharanita-tsaina vokatry ny asan'ny fanamasina izy ka mitondra vahaolana de eo Josefa nanome vahaolana ary mazava be ny hafa kely lay vahaolana zay nentiny Josefa voalohany dia hoy izy manao hoe ankehitriny ianao ry farao de mitadiava lehilahy manan-tsaina sady endry io le hoe lehilahy manan-tsaina anana ray Sofia endry lay phronesis zany hoe olona zay manana saina afaka mamakafaka mahafanta-javatra olona manana faharanita-tsaina endry afaka mifandray aman'olona misokatra aman'olona satria mahay mitondra tena tsara satria ngeza be le olana be de be ny olona marantsaina manam-pahaizana fa zao tsy mahay mifandray aman'olona tsy endry tsy mahay mandanjalanja misy indray mahay mifandray aman'olona fa tsy mahay manava-javatra de hoe Josefa manao hoe tandremo tsara fa izao ny olona mahavahaolona de zao sady manatsaina no endry zany hoe mahay manavaka tsara izy olona manana afaka lasa alohan'ny olona aza ny fomba fijeriny manana vision olona lasa any alohan'ny olona ny fomba fijeriny mety ho tsy azon'ny olona ary zay mahendry ny endry
ny endry dia lasa ny lohan'ny olona mandrakariva izy fa saingy zao rehefa lasa ny alohan'ny olona izy de tsy hoe mitsara olona akorina misaraka amin'ny olona fa mahay miara-miaina amin'ny olona ihany izy zay le fahendrena mahay mandrindra ny fifandraisana man'olo izy de nameva olany Josefa fa mifaroa de nikajon'ny Josefa de izy manao hoe izao ara io olona io a de izao anendry karakara hitandrina ny tany sy amory ny ampahadiminy vokatry ny tany jereo tsara ange fahendren'ny Josefa fito taona ny taona ziny 7 taona ny taona ziny 7 taona ny mosary ny tany ny mosarena zany ao anatin'lay 7 taona zina zany no tsy maintsy anangonana izay hiatrehina 7 taona ny mosary raha manao kady tsotra ianao de izao raha mikady tsotra de izao raha ohatra ka am'ilay taona zina zany ianao manangona ny ray apahafito ny isa-taona raha manangona ny ray apahafito ny taona voalohany ianao manangona ny ray apahafito ny ataovy hoe 7 apahafitony zany mivokatra zay no antsoina hoe feno izy dia rehefa tonga ny taona voalohany am'ilay taona zina de apriminao aloha ny ray apahafitony ny enina apahafitony ihany zany no hanina ataovy hoe mahavokatra vary 7 taona zany le tanana anankiray satria taona zina izy ohatra de izao ny 7 taona zany dia ny enina taona no haniny fa ny ray taona aprime zay ny taona voalohany tonga ny taona faharoa mahavokatra 7 taona ihany izy dia ny enina taona no haniny dia ny ray taona aprime 2 taona zay voangona tonga amin'ny taona fahatelo vokatra ihany ny 7 taona ny vary ny enina taona ho haniny ny ray taona aprime 3 taona zay no zany dia afaka amin'ny amin'ny taona fahafito dia feno 7 apahafitony izy ndika zany de izao feno tsara zany lay vokatra dia iny 7 taona iny raha ohatra ka amin'ny taona tsotra dia iny zany no hiatrehiny manaraka fa eto de izao tsy apahafitony no napriminy Josefa fa izy manao hoe ray amory ny apahadiminy vokatry ny tany Egypta misy heviny lay apahadiminy zany hoe efa voakajony fahendrena tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory zany io tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory ny hoe apahadiminy fa zavatra efa nikajiny Josefa ohatra efa milaza fahafenona lay apahadiminy efa voakajony Josefa ao ny hoe azao no izy hitombony mponina ato anatin'ny 7 taona manaraka dia io apahadiminy angonina isa-taona io apahadiminy angonina taona zina zany de ny efatra apahadiminy ampy hoan'lay hoanina amin'iny taona iny fa ny apahadiminy kosa de ampy hiatrehina ny apahadiminy isa-taona de ampy hiatrehina ny fitombony mponina ampy hiatrehina ny efa tafiditra ao anatiny zany rehetra ino ny tiana tenenina zany hoe lay fahendrena nananan'i Josefa de fahendrena mitsinjo ny hoavy mahafinaritra be ny tenin'ny Ntaolo malagasy tenin'ny Ntaolo malagasy de manao hoe zao no izy rehefa ny tanora ny ratsy fiary de antitra ianao vao maka kitay na antitra ianao vao ratsy loka na antitra ianao vao sahirany dia anankiray m'izay fahendren'ny Ntaolo malagasy zay zao de frônezy izy hoe amin'ny fotoana zay mba hahafahanao mampirina amin'ny fotoana zay anananao de zao mba mahaiza mampirina mahaiza mijery ny hoavy ary zay fahendrena mihitsy fiainana tsy maintsy misy mandrakariva foana ny fahavokarana de misy vanim-potoana mosarena mandalo amin'ny fiainany akamaroan'ny olona zany de mahaiza mampirina mahaiza mieritreritra ny hoe misy ny fotoana ny taona zina de misy ny fotoana ny mosarena ary io tsy eo amin'ny tantara io ihany tsaroantsika tsara lay Virginy 10 medala sy Virginy 10 miendry mitovy amin'izao ihany ange le tantara lay 10 medala tsy nahana solika fitaiza solika fiandry lay 10 miendry ny eritreritra ny hoe mbola hoe lay vao avy mipapakatra ka sao de tratra lany de aleo mitondra solika fitaiza ny omana zany ny eritreritra ny hoavy ny eritreritra ny hoe sao de misy zao sao de zao ary dia ny omana ho am'izay le 10 miendry zay maha 10 miendry an'ilay vehivavy Virginy 10 ary eto kosa de zao tahak'izay ihany Josefa hoe aleo omanina aleo atrehina ny hoavy Andriamanitra dia manome fahafenona antsika manome antsika fa mahaiza mba mampirina mahaiza
mitsinjo ny vody andrimerika fahendreny zany fahendrena fronezisy fotsiny zany zay ateraky ny asany fanah'andriamanitra fanah'andriamanitra tsy mampirobarobo zany fanah'andriamanitra tsy mitaizantsika irobaroba fa mitaizantsika aitantana tsaroantsika tsara rehefa nanome ny manandriamanitra tany amin'ny tany anefitra de zao niteny tamin'ny zanak'Israely izy hoe anzao no izy amin'ny fotoana izay sabata de tsy hisy mana fa alohan'ny sabata de ho avroeny ny mana no zany de maka avroeny fa ny apitso tsy misy tsony sabata zany io amin'ny sabata de tsy hisy mana fa amin'ny andro alohan'ny sabata hisy mana zany hoe misy fotoana mihitsy tena ampenarin'Andriamanitra hitantana zay ny dikany hoe zanak'Israely nentina makivaky ny hevitra ahafantatra n'zany hoe tsy misy zany ahafantatra n'zany hoe fa aiza mitantana zany tsarotsika koa Jesoa rehefa avy namoky ny olona tsy midimy arivo dia voky ny olona voky tsara taonazina de hoy Jesoa aprimy ny sombotsombony aprimy ny sombotsombony ny dikany hoe aprimy ny sombotsombony de zao mba mahaiza mapirina mahaiza mitahiry mahaiza manangona tsy hoe sanatria materialista loatra fa mifiainana misy lalàna ny zavaboary fatatsika zany misy lalàna ny zavaboary nasian'Andriamanitra loi na lalàna mifehny io zavaboary io fa tsy hoe nataon'Andriamanitra fotsiny am'izao io hoe misy vanim-potoana ny fahavaratra misy vanim-potoana ny ririnina misy vanim-potoana ny fambolena misy vanim-potoana ny fijinjana de mahaiza mijery zany loi napetrak'Andriamanitra ohatiny zavaboary zany sy ny devoly mihitsy nanao an'izany fa Andriamanitra nahary ny tany zay rehetra eo aminy de ny hoe misy vanim-potoana ny orana de vanim-potoana ny fambolena vanim-potoana ny famahafazana de misy ny vanim-potoana ny fijinjana hitatsika eo amin'ny boky ny mpitoroteny zany de ao anatin'izany ny ilana fahendrena ary tsy amin'ny fambolena sy ny fimpinana zany fa amin'ny asa amin'ny fiainana amin'ny fahasalamana de ilainao ny mandamina ny fahasalamanao misy fotoana ao anatin'ny fahatanorana de mitandrina mba hitsonjovana ny fahalebiazana fa tsy eo anatin'ny fahatanorana de atao daholo ty rehetra ty de hoanina daholo ty rehetra ty de potehina daholo ty vatana rehetra ty de sotroina daholo ty rehetra ty de foana daholo ty rehetra ty de apiriatina daholo ty vatana rehetra tsy ohatr'izany fa misy fotoana hitsinjovanao le fahalebiazana hitsinjovanao satria ny fotoana tsyanao zany tsy rehefa lehibe de za Andriamanitra maniry ho faty am'izay fa fefa lany ny fahatanorako tsy kristianina ohatr'izany mipino tsy manana toetsaina resy sy pirobaroba ohatr'izany mipino fa mahaiza mitantana ny fahasalamanao mahaiza mitantana tahaka le virjiny dimy endry ary zay ny fahendrena tiany Genesis eto hoe zava-dehibe ny fananana farany hitan-tsaina mba ahaizanao mitantana tsy ny hoe firenena ihany io na ny fahavokarana ihany io fa hatramin'ny fotoananao ny fahasalamanao ny fiainam-pananao ilaina fahaizana mitantana amin'ny alalan'ny fitarehny fanan'Andriamanitra fa ny fahatelo zay mbola hitantsika amin'ny fahendrena nanao an'i Joseph eto dia ny fisokafana amin'ny hafa ny fisokafana amin'ny hafa izay teneny manao hoe dia mitadiava ianao zany olona maromaro satria hoe enao rery fa niteny tamin'ny Farao izy hoe misokafa amin'ny hafa ny fahendrena de zao tsy mampikatona anao amin'ny hafa tsy hoe enao rery no endry fa ilainao koa mila ny fahendrena de mampisokatra anao amin'ny fahendren'ny hafa afaka malala Pentekostany andro hoy ny bokin'ny Jakoba manao hoe zay tsy manana fahendrena aoka izy angataka azo angatahana tsara zany ny fahendrena ary hitatsika eto Madagasikara hitatsika ny zavatra mitranga eto anivon'ny firenena mbola am'izao andro antsika sao de mbola azo lazaina hoe taonazina ihany sika mbola azo lazaina marina fa hoe efa mihena misy changement climatique fa izao mbola azo lazaina hoe taonazina isika mbola mahavokatra vary telo tapitrisa taonina isa-taona ny malagasy raha kely indrindra telo tapitrisa taonina na efatra tapitrisa taonina latsaka kely ny malagasy ampy raha miezaka kely manampy ezaka telopolo isanjato na efapolo isanjato fotsiny malagasy de zao ampy azy zany fa ho zay foana ve raha mitaha am'ty changement climatique ity fantatsika fa Madagasikara de isan'ireo firenena voalohany hiarany changement climatique hitatsika tsy mila olona hoe marano-tsaina de manahoana zany fa hitatsika ny fahatapahany rano isan'andro ny fienan'ny vokatra any amin'ny faritra maro de hitatsika manao hoe miatraika amintsika ny changement climatique
dia anjarantsika ny mieritreritra anjarantsika efa mihena ny avony nampifreatika ho andreo olona mahatsiary manao hoe ohatra mihena zany fatsakanana izany ohatra mihena ny avon-drano anatin'ny fatsakana amin'ny andavanandro eny tokoa miara-mahatsapa an'izany tao ny olona rehetra. Ny antony dia satria miditra ao anatin'ilay changement climatique isika no zany dia izao tokony mieritreritra isika hoe ahoana ny 20 taona ho avy, ahoana ny 7 taona, ny 70 taona ho avy, ahoana ny 700 taona ho avy ary kama misy iteny ka 700 taona ho avy nge efa tsy etitsony ka tsy afaka manao an'izany tsika mila mieritreritra ny taranaka tsika raha tsy nieritreritra zany reo nanao ry andrianjaka nanao an'io be tsy mitatatra na ry andrianam-ponomerina izay ny teny manao hoe tsy manam-pahavalo afa tsy ny miosary dia mba nanahoana moa isika. Fa reny olona reny zay tsy kristianina nanam-pahendrenany zany nanao an'iny fefilo iny angady nge nanaovany olona an'iny fefilo iny tsy anzay nge nanaovana an'iny fefilo iny izay nanaovana ny be tsy mitatatra ho tany azo fileny azo fambolem-bary be dia be ny azy zay nataony ireo malagasy zokotsika nanomboka tamin'ny andron'ny andrianjaka tamin'ny alohan'izany tia syreo zoko ray aman-dreny Andriamasina valona sy ny namana izay niezaka tamin'izany fotoana izany nieritreritra no avy dia tsika tsy afaka nieritreritra hoe akany tsika moa zany dia tsy ampy fahendrentsika raha tsy mieritreritra ny 7 taona ho avy, ny 70 taona ho avy, ny 700 taona ho avy satria ny tsika vita fa inona no vatan'ireo taranakitsika ito amin'ity nosy malalantsika ity dia mila olon-keny zany mila olona marantsaina itsika mianakavy asa tsy isika manana ny fanamasina dia isika kristianina mihitsy no ndrasana isika zany raha isika ny teny hoe zay kristianina tsy endry dia tokony amperitreritra aizary nahita fahendreny zao tontolo zao raha ianao kristianina manana fanana masina indray no adala zany ravako malala misy ohatra masina hoe mangatà fahendrena mba hahafahantsika miatrika ny andavanandrotsika ka nanantsika fahendrena mitondra ny tenantsika tsara mba ahasoa ny hafa ary ahasoany ny fiainantsika isanandro. Rehefa namasinina zay efa nomeny ny tompontsika tamin'ny alalan'i Jesoany anjaka betsaka tompontsika ka tonga antsika anana fahaiza mitondra tena. Mavakitsika tompo atsoranao zay no ny amin'izao pentekosta izao atsiarovanay fa ny fanahinao masina dia fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny fahaiza manavaka. Misaotra tompo fa azo angatahana ny fahendrena. Ny fanahinao masina ty anatinay dia mpitondra fahendrena. Tompo dia misaotra ny amin'izao herinandro mifarana izao. Misaotra fa tsapanay na dia teo aran'ny fahasarotan-javatra maro samihafa mety ho nisedrainay isam-batan'olona dia tsapanay ny fahendrena no menao anay. Ka dia velona trapa amin'izay tratran'izao faran'ny herinandro zao. Dia pentekosta ny andro. Vavaka izay tompo. Ampitoera ty anatinay mandrakariva ny fanahinao masina, aza manaisitra ny fanahinao masina ty anatinay. Araka ny fahendreny ny fanahinao masina, hitaridalana anay, hanazavanay mba hahatonga anay hitondra tena tsara. Ahavokatra betsaka ny asanay, ary ho hainay ny hitantana ny fotoana, ny fahasalamana, fanomezam-pahasoavana, ny haren-tsaina, ny harena maro samihafa izay nomenao anay. Ary ho hainay koa ny mamantatra ny olana maro samihafa izay mety ho sedrainay sy ny vahaolana izay nomenao anay. Ny toera mandrakariva ty anatinay fanahy io ary avaozany fanoloran-tenanay. Misaotra tompo. Amen.